Isy ny fampiofanana momba ny fangaraharahan'ny fitantanana ny teti-bola ho andreo olona mpikirakira izany eny anivon'ireo sehatra samiankina amin'ny fanjakana sy ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana manerana ny Madagasikara. Miantso fiara-miasa amin'ny eo anivon'ny ministera misala ny teti-bola ny fiarahamonim-pirenena M6 Tatao mba hanatanterahana izany. Ny fampiofana moa zany ny andraikitra M6 Tatao manokana dia ny eo anivy ny firaisamonim-pirenena. Nefa miara-miombona koa ihany koa zay ohatra ny mifanentana amin'ny tompon'andraikitra ny indrindrandrindra ny eo amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mba hanome fampiofana anay firaisamonim-pirenena ahafahanay mifampiofana bebe koa amin'ireo pirenena ary hanome fampiofana ihany koa an'ireo tompon'andraikitra fanjakana ny fotony zany amin'izay lafiny resaka fitantanana ara-bola na amin'ny fandrafetana io teti-bola ara-programme io na ny budget programme ohatra ny fampiofana manokana ahafahana tena manatanteraka an'izay sy mampiatra an'izay fampiasana. Marobe androandro ny tompon'andraikitra avy amin'ny firaisamonim-pirenena, ny tompon'andraikitra ny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ary ireo avy amin'ny sampanasa miankina amin'ny fanjakana no tonga ny keondoha amin'ny fanatsarana ny fomba entina hamaritana ny fangaraharahanam-pitantanana eo amin'ny fitantanam-bola. Maro ny sosokevitra heverina hivoaka amin'izany.